Nidina ifotony tany Toamasina nitondra fanazavana ara-teknika momba ny fanamboarana ny kianja mitafo manara-penitra ao atoerana tamin'ireo tompona andraikitrisana ambaratongana ny fitantanana tanàna Toamasina sy ny fiadidianan'ny faritra ary ny fitantanana lafitany ny Minisitry ny Tanora sy ny fanatanjahatena Andriamatoa Tinika Roberto Raharo Arlala ny zoma 7 Janoary lasa teo. Araka nefa tao anatin'ny fandaharana azy dia amin'ny toerana misy ny kianja munisipaly ny Toamasina ihany no anaovana ity kianja mitafo ity na dia efa nitsipaka ny fandravana ny kianja munisipaly aza ny ankamaroan'ireo mpanolotsaina ny tanàna. No mare Minisitry nefa famomena toerana misokatra ahafahany manao fanantanjahatena ao amin'ny fitoeram-paritry ny Tanora sy ny fanatanjahatena sy ao amin'ny lycée teknika ireo tsy maintsy milalao akalamanjana. Notsindriny fa hasokajiana ho isan'ny FOTODRAFITRASA lehibe indrindra aty amin'ny ranomasimbe andehanany kianja mitafo vaovao raha vao vita satria ahazaka ampijery hatramin'ny 4,000 isa. Taranjam-bary no azo lalaovina ao ho ihany Minisitry ary azo andraisana taranja sasany amin'ny lalao nosy 13 raha vita somatsara. Ny ampy olona roa indray ireo namono ny aino ny valanaretina COVID-19 tamin'ny herinandro lasa iny raha nitatitra nampitainana manjerim-panjakana ho Malalahady tany vakina karatra sy Matsiatrambolo ny trangandreo fahafatesana ireo. Raha tambatra dia mahatratra 2,700 ireo efa namono ny aino noho ny COVID-19 teto Madagasikara hatramin'ny atombohan'ny valanaretina. 2,700 kosa ny tranga vaovao voatsily tamin'ny herinandro iny. Ka teto amin'ny faritra Analamanga no ahitana tranga betsaka indrindra satria tafiakatra 9,700 ireo marary vaovao. Mbola misy 7,700 ireo marary ka ny 2,700 io dia vosikajy ho tena voamafy. Nanambaran'ny teo anivon'ny barao nasionaly misanana lozavozanahary BNGRC fa tsy maintsy mandrava ilay trano mihotsaka teo Anosizato Atsinanana ny tompony. Tsy iandrasana fahazon-dalana mandrava intsony hoy izy ny fandravana fa efa azo tomboka avy hatrany. Nomorin'ny Jeneraly Elaka Andriankajy tale Jeneraly BNGRC fa tsy vitany hoe trano nitarina tsy nahazona lalana ilay trano fa mbola ahina mety hiteradozy manodidina ihany koa. Nolazainy ihany koa fa efa miroso ny fikarakarana taratasy eo anivon'ny kaominina Tanarivo renivohitra mikasika io fandravana trano io.